Toy izao indray amana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Kolokoloy ilay fahamasinanao olon'i Kristy. Masina ianao olon'i Kristy, araka ny voasoratra ao amin'ny Filipianina toko voalohany andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe: Paoly sy Timoty, mpanompon'i Kristy Jesosy, mba mangy ny olo-masina rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy, mba ny mpitandrina sy ny diakona izay any Filipy. Kolokoloy ary izany fahamasinanao izany, ka zarao ny fitiavany. Araka ny voasoratra ihany ao amin'ny Filipianina toko voalohany andiny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary zao no angatahako, dia ny mbola hitombony fitiavanareo bebe kokoa hatrany amin'ny fahalalahana tsara sy ny fahafantarana rehetra. Diovy hatrany ny fo, araka ny ao amin'ny Filipianina toko voalohany andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny ho amin'ny andron'i Kristy ianareo. Mamokara ao amin'ny Kristy, araka ny ao amin'ny Filipianina toko voalohany andiny faha 11 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: sady feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, voninahitra sy fiderahan'Andriamanitra. Vavaka isika. Ray eo, ampio aho, ampiasao aho, mba ho masina kokoa hatrany eo anatrehanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-pioana tompoko.